Antony manosika manao ahoana moa no iarahanao amin'Andriamanitra? Ary antony manosika manao ahoana kosa ny ahafahan'Andriamanitra mamelanao ifandray aminy? Ny mahazatra antsika sy ny fantatsika amin'ny ankapobeny dia isika no mivavaka amin'Andriamanitra, isika no tokony hanao ny tsara, ary isika no tokony homendrika eo anaty an'Andriamanitra mba hahazo ny fiainana mandrakizay. Tsy diso zany fa alohan'ny rosotsika lalandalina kokoa dia manasanao ary fa hiombona amin'ny vavaka isika. Raha tsara indrindra izay any an-danitro misaotranao hatrany amin'ny teninao. Mangataka izay famelan-keloka, fanamasina ihany koa anokatra ny fomam-panahy hanananay fiadanam-po. Anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fiainana mino izay nojerentsika nandritra iny fotoana ny arahantsika iny. Ary amin'ny kapobeny eo amin'ny fivavahana, ny mpino iray dia manao zavatra ho an'Andriamanitra mba ho ankasitrahana. Efa hitantsika hatrany am-boalohany fa ny fankasitrahana izay ankasitrahan'Andriamanitra antsika dia miainga avy eo amin'ny finoana, fiainan'ny finoana. Misy fanambarana manokana ao amin'ny Ezekela 4:9 izay mahazatra antsika izany. Ny 9:20 sy ny 7:20 mivaky toy izao: ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo. Fanahyn'Andriamanitra no atao ao anatintsika. Inona no antony? Satria ve isika ny te hivavaka? Isika ny te ho any amin'ny mandrakizay? Satria ve antony manosika avy aty amintsika izany rehetra izany? Tsy vaovao amintsika hoe io teny io, fa efa nirintsika hatramin'ny ela ary efa tiantsika ho fiainana. Fa tarihiko ianao mba hiverina kely ao amin'ny 9:20 izay manambara ny antony manosika ny amin'izany toe-javatra izany. Dia mindrako fo ny anarako masina ho Jehova izay niloton'ny Israely tany amin'ny firenena hafa. Koa izao no lazain'i Jehova: tsy noho ny aminareo no anaovako izany. Misy zavatra mifamadika eto izay tokony ho raisintsika am-po, fa Andriamanitra dia manana tanjona ho an'ny taranak'olombelona. Tsy ny taranak'olombelona no namorona hoe mba hanamboary an'izao lanitra izao zay, mba hanamboary an'izao mandrakizay izao zay. Tsy azontsika an-tsaina akory zany, ary mbola tsy niditra tao amin'ny saina sy ny fontsika, fa Andriamanitra no efa nanomana izay tsara lavitra. Ary izany antony manosika an'Andriamanitra izany no hanomezany antsika ny fanahiny mba hahafahantsika mandeha araka ny sitrapony. Koa inona no mampianahana ny fononao? Inona no mampisalasala anao ny aminy hoe hiasa ho anao izy? Inona no mbola mahatonga anao miazoazo ka milaza hoe eny ilaina ny finoanan'Andriamanitra fa tsy maintsy manao an'izao koa isika? Eo indrindra no miditra ny fandriky ny fakapanahy, fa ny fiainana mino dia mamela an'Andriamanitra hanatanteraka ny asany, satria asany zany. Fanomanana ho any amin'ny mandrakizay izy io, satria izy ilay mandrakizay. Tsy izaho izay voafetra no hamaritra sy hiasa hiantoka ny tsy voafetra. Ary amboniny zany ny antony manosika ahafahantsika miroso amin'izany fanomanana ny mandrakizay zany dia tsy avy amintsika, fa avy tamin'Andriamanitra aloha. Vinan'Andriamanitra ho asy ho anao zany, fa ny angatany amintsika dia miditra ao anatin'ilay vina tahaka ny projet anankiray. Projet an'Andriamanitra io, ka ny miaina finoana dia fidirana ao amin'izany projet n'Andriamanitra izany izay ho asy ho anao izany.
tiako ny tondram-bavaka izany fomba fiaina finoana izany satria manana fahazarana loatra ny maha-olombelona antsika indrindra eo amin'ny fivavahana ny hoe avaty amintsika ny zavatra rehetra tsia miainga avy any amin'Andriamanitra izany ho ampitiavana hiara hivavaka isika. Raha tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao zay ny amin'ny vina izay tombontsoa anay tsararay avy. Misaotra anao koa zay ny amin'ny fomba fiasa araky ny teninao izay antoka ny mandrakizay mampianara anay ho mpino ka hanana fiaina mino izay ahafahanay manantena sy mahazo antoka ny mandrakizay. Tonoina mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.